Deoteronomia 5:20. Ny amin'ny kapoka hatao amin'izay meloka sy ny fitondran-doloha ny vadin-drahalahy sy ny tsy hanaovana varo-dratsy. Raha misy olona manana ady ka mankeo amin'ny fitsarana ary tsarain'ny mpitsara dia aoka hohamarininy izay marina ary hohelohiny kosa izay meloka. Ary raha tokony ho kapohina amin'ny meloka dia aoka hampandrin'ny mpitsara izy ka ho kapohina eo anatrehany, ary atao araka ny elony ny isan'ny kapoka atao aminy. Hatramin'ny efa-polo ny kapoka azo atao aminy, fa tsy atao mihoatra, fa ndao raha mihoatra noho izany dia ho toy ny tsinotsinona eo masonao ny rahalahinao. Aza manakombona ny vavan'ny omby mivelo vary. Raha misy mpirahalahy miara-monina ary maty momba ny anankiray dia aoka tsy hanambady vahiny any ivelany ny vadin'ny maty, fa ny rahalahin'ny vadiny ihany no aoka nambady azy ka hitondran-doloha azy. Ary ny lahy matoa izay aterany dia hitondra ny anaran'ilay rahalahy izay efa maty, mba tsy ho faty maso eo amin'ny Israely izy. Ary raha tsy sitratra lehilahy ny hitondran-doloha ny vadin-drahalahy dia aoka mankeo amin'ny vavahady eo amin'ny loha olona raha vehivavy, ka na hoe ny rahalahin'ny vadiko tsy mety mamelo maso ny rahalahiny, fa tsy mety mitondra loloha ahy, dia antsoiny ny loha olona amin'ny tanàna raha lehilahy ka hadininy. Ary raha mikiry izy ka manao hoe tsy sitrako ny hanambady azy, dia hanatona azy eo anatrehan'ny loha olona ny vadin-drahalahy ka hanala ny kapa amin'ny tongotra lehilahy dia handrora amin'ny tavany, ka hiteny hoe toy izany no hatao amin'izay olona tsy mety mamelo maso ny rahalahiny. Ary ny anaran-dra lehilahy dia atao eo amin'ny Israely hoe fianakavian'ilay nala ny kapa. Raha misy olona miady ary ny vadiny anankiray manatona hamonjy ny vadiny amin'ny tanany izay mamely azy ary maninditra ny tanany ka mandray azy ankasarotana, dia ho tapahinao ny tanany, tsy hiantra azy ny masonao. Aoka tsy hisy vato mahery sy reraka ao an-kitapinao, aoka tsy hisy famarana mihoatra sy latsaka ao an-tranonao. Vato feno lanja sady marina ary famarana tonga ohatra sady marina no aoka ho tananao, mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany zavatra izany, dia izay rehetra manao ny tsy marina. Ny amin'ny handringanana ny amalekita. Tsarovo izay nataon'ny amalekita taminao teny an-dalana tamin'ny nandehananareo avy tany Egipta, dia nitsenany ianao teny an-dalana sy ny nameleza ny vodilalanao, dia izay rehetra tsy afaka teo aorianao raha reraka sasatra ianao fa tsy natahotra an'Andriamanitra izy. Ary rehefa omeny Jehovah Andriamanitra ho fitsarana amin'ny fahavalonao rehetra manodidina ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ho lovanao, dia ho vonoinao ny fahatserovana ny amalekita, tsy hoe ho ambany lanitra intsony, aza adonoinao izany.